Faly miarabantsika tsirairay indray amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana oktobra ity ary manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Valian'ny tompo any fangatahanao ary azo hery mandrakariva ianao eo am-piarahana aminy. Mialohan'ny dirantsika ny hamofonainan'io maraina dia hivavaka ry tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola afaka miantso anao amin'izao maraina izao. Saotra anao ihany koa izay mitaona anay mandrakariva hianatra ny teninao. Dia sokafo ny fomam-pananay andray izany ary aoka ho tanilonaka tokoa ny fonay mba hitsiriany ny teninao ka moa avy telo eny anie izany ho fahatanterahana ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay marina. Nalaina amin'ny jaona voalohany toko 7:5 manao hoe ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Amen. Rehefa nanontaniany Stefana ny amin'ny fahamarinan'ny fiampangana azy dia nanomboka niaro tena tamin'ny feo mazava mampangitakitaka izy izay nikarantsana eran'ny efitra ny filan-kevitra. Liana ka tsy nalao bava mivory nandreny teny raha nanomboka namelabelatra ny tantaran'ny vahoaka novidian'Andriamanitra izy. Navery ny tenin'ny Mosesy izay nanambara mialohan'ilay Mesia hoe mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka azy izy no henoinareo. Naseho mazava ny toetrany mahatoky amin'Andriamanitra sy amin'ny finoana jiosy. Nefa nasehony koa fa tsy afaka namonjy ny Israely ho afaka amin'ny fanompo-tsampy ny lalàna izay nitokisan'ny Jiosy azahoany famonjena. Nampifandraisiny tamin'ny tantaran'ny Jiosy manontolo Jesosy Kristy, noraisiny momba ny nanorenan'ny Solomona tempolo sy ireo tenin'ny Solomona sy Isaia nanao hoe kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay nataon'ny tanan'olona. Koa trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy Jehova ary manao ahoana no ho fitoeranareo fitsaharako. Rehefa tonga teo Stefana dia niorakoraka ny vahoaka. Rehefa nampifandraisina tamin'ny faminanian'i Kristy ka ny teny momba ny tempolo toy izay nataony izy dia notsiaro mpisoana ny fitafiany satria no ohatrany hoe mahatsiravina azy zany. Izany fihetsika izany ho an'i Stefana dia famantarana fa kely sisa dia hampanginana mandrakizay ny feony. Najanony tampoka ny fizotry ny tantara izay narahiny dia nitodika tany amin'ireo mpitsara azy romotra ny hatezerana izy ka niantsoantso manao hoe ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy-sofina dia anareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva. Tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo? Eny no vonoiny aza izay naminany fiavian'ilay marina hozy izy ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nihazo ny lalàna tamin'ny nandehanan'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Hitantsika izany amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Teto dia tsy nahafehtena noho ny hatezerana intsony ny mpisorona sy ny mpanapaka. Hitan'ilay mpifatotra teo amin'ireo endrika vinitra, tezitra nanodidina azy ho anjarany. Tsy niotsana nefa izy fa nanantena mandrakariva ary nibanjina ny lanitra ary fahasambarana sy fifaliana teo aminy. Hitantsika izany amin'ny tantaran'i Stefana fa namirapiratra tahaka ny anjely hoy ny voalazan'ny soratra masina ny tarehina. Dia ny riko amintsika dia mba ho Stefana kely daholo isika tsirairay avy mijoroa mandrakariva amin'ny fahamarinana dia aoka na manao ahoana mety firohatra ny ranomasina sy ny hevi-bahoaka, ianao kosa mijoroa ho amarina trano ny tanany marina, tsy mba matao maty tokoa ny miaraka amin'ny tompo fa mijoro mandrakariva mitahana ny fahamarinana izay nomen'i Kristy azy satria fantany fa tsy ny amin'izao fiainana izao no sarobidy aminy
fa ny amin'ny fiainany lanitra izay faomeny Kristy azy. Amen. Ry Andriamanitra tianay sady mpamonjy anay misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany, dia mangataka aminao mba ho tanterahanao aminay ihany koa tahaka an'izany finoana ananan'i Stefana zany no finoana anananay, ka tsy atahotra izahay na dia hozongozonina mba ho faty aza na ho vonoina hatrany amin'ny mety ho zavatra tiana indrindra aza, dia izahay kosa dia aoka hajoro mandrakariva satria izay efa anao ary efa mintso matoky fa manana anjara amin'ny fanjakanao. Dia tahio Tompo ny tokantrano tsirairay avy, ny sambatan'olona tsirairay avy izay mandroso manaraka izao fandarana izao, mba tsy ho very fotoana fotsiny ihany fa mba hitombo finoana aminao ary vavolombelona ao eny amin'ny hafa ihany koa, fa Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra miaisa mitantana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro